mialohan'ny zava-nitranga teny amin'ny Colbert Antaninarenina iny dia ny famaofany resaka ho an'ireo solombavam-bahoaka ny avy eo anivon'ny HVM dia nanambara fa tsy fotoana fanatanterahana ny fitsipapitokisana izao. Ny avy eo anivon'ny Mampara kosa ny Fetsakilana nanambara fa tsy hemotra velively amin'izay efa noeritreretin'izy ireo. Fivoriana indroa metona tsy azon'olon-tsotra anatrehana ny tanterahana androany maraina ary mitotolakandro teo teny amin'ny anteny meram-pirenena. Taorian'ny fampiresana naharitra olona telo dia niantony fivoriana ary nanamafy ny avy ao amin'ny vondrona parlementaire HVM fa tsy nisy hevitra tapaka amin'ny fametrahana fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta. Androany moa izany dia nanao fivoriana huis clos io araka ny hitanareo ngamba hoe mbola tsy azo atrehana ilay izy satria misy moa izany resaka hoe censure sy ny karazana. Hatreto aloha tsisy an'izany mbola io samy resaka samy entranay député ilay izy. Tsy haiko aloha any ambadikany raha mbola hoe misy mieritreritra an'izany hanao motion de censure zany fa ataoko angamba fa samy manana ny foto-keviny ny député araka ny voalazako ireny ary ataoko samy mbola mitazona ny hevitra izay tokony hoentina amin'izay politika mampandroso ny firenentsika. Tsika moa zany mbola eo fampidiniana sy tafiditra anatin'ny ady hevitra tanteraka ny ato anatin'ny anteny meram-pirenena eo fifandraisan-dahatra sy ny ataoko hoe fifandiniana amin'izay resaka motion de censure zay. Fanjavatra tsapa ho anay aloha zany dia ohatrany hoe betsaka loatra ny katsikajy politika avy amina vondrona antoko politika izay rehefa tena diniana le izy tsy dia mijery loatra ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny ataoko hoe fampandrosoana amin'ny Madagasikara fa tafiditra ao anatin'izay katsikajy toerana sy hoe manahoana ny ahafahana mametraka an'izay ataoko hoe valifata ara-politika ngamba. Ny vondrona parlementaire Mampara kosa dia nanamafy ny fahavononan'izy ireo rosa amin'izay fitsipaham-pitokisana izay. Misy araka izany ny fandresen-dahatra tao anatin'izany ary nisy ihany koa ireo naneho ny hatezerany. Zavatra misy tokoa aloha zany androany tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana zany ilay commission plénière dia rehefa niditra zany ary natao ilay commission plénière dia maromaro ny resaka voaresaka tao zany. Dia etsy andaniny ny fanatsarana ny fitantanana eo anivon'ny Bramaharitra dia mirazotra amin'izay ihany koa nisy nyresaka ihany koa mikasika ny fitsipaham-pitokisana tokony atao amin'ny gouvernemanta satria tsy maharesy lahatra ny fiasany sy ny vokatra asehony. Dia nandeha tao ny fifandraisan-dahatra, nandeha tao ny adihevitra samihafa ary dia maromaro ny fironana mirona amin'izay motion de censure zay. Dia ny fametrahana zany dia samy manangona ny soni zany ny isaky ny vondron-kery tsiraray avy dia manambatra azy rehefa avy eo. Ny safidin'ny vahoaka napetraka ny vahoaka aminay ajanay. Fino ilay zavan-tsanga tao? Misy olona zany mividy député 2,5 millions. Zay zany zavatra mampalahelo. Nanaiky tsara ny vory fa hoe ary zareo le mpitarika anay ivory mihitsy mitarika amin'ny zavatra indray rehefa avy eo nivadika indray. Ka zay zany tena mahagaga anay hoe député voafidy sa député voavidy. Rapitso dia iroso amin'ny fivorian'ny Asambomera ireo solombavam-bahoaka hijery ireo lalàna vitsivitsy olaniana mandritra ity fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny